tanjo ny fanjakana malagasy ny ampiakatra ny aba alaina amin'ny vondrona eropeana ho 700 tapitrisa euro amin'ny fanjonoana lamatra na atao izay atao amin'ny faritra masiny Madagasikara raha 4 tapitrisa euro izany teo aloha. Ny atony nandritry ny 2 taona ny fifanarahana teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana mikasika ny fanjonoana lamatra. Antony iray amin'izany ny fato antoky Madagasikara tao anatin'ny taona maromaro raha 70 euro isa-taona ny haba nalaina tamin'izany. Mareko moa zany fa ny haba na ny redevance izay nampidirin'izany arenan-dranomasina zany teto amintsika dia kely de kely nandritry izay fotoana lava be izay. Raha miohatra zany tsika amina firenena izay mitovitovy amintsika izay mitodika amin'izany fitrandrahana ny arenan-dranomasina zany dia mbola lavitra be ny vola ampidirin'izany eto Madagasikara. Misy vola ampidirina izy fa ambany. Zay zany dia midika fa tsy maintsy jerevantsika ny ampiakarana sy mba ho isan'ny lalam-piariana na secteur izay mampidi-bola betsaka ho an'ny fitondram-panjakana izany sehatra ny jony zany mba ahafahantsika manatanteraka n'ilay politika mpanjakana maro isan-karazany ananantsika vola madio mangarahara ny fitondram-panjakana. Fa ny zava-dehibe dia tokony ho vita ao anatin'ny amin'ity taona ity zany ao anatin'ny volana vitsivitsy na herinandro vitsivitsy izany fifanarahana zany ko tonga ao amin'ny fanaovan-tsony amin'ny firenena malagasy sy ny vondrona eropeana satria dia isan'ny mpiara-miombonantoka lehibe ho antsika ihany koa zany vondrona eropeana zany tsika tsy manidika an'zareo fa tsika kosa mitady ny tombontsoa ho an'ny firenentsika ao anatin'izany fifanarahana zany. Efa nanomboka tamin'ny volana aogositra 2024 ny fifandrisain-dahatra teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrona eropeana mahakasika io seha-piariana io. Maharitra 2 andro ny fifampitindihana mahakasika ny fifanarahana momba ny fanjonoana na accord de pêche eo amin'ny 2 tota ka mifarana androany 27 Mey izany.